androany ny andro faharoa amin'ilay défi izay ataontsika hoe mandritra ny 7 andro dia ataontsika izay ahaizana hira voalohany amin'ny gitara dia ndondreritsika hianatra ny lesona androany. Omaly isika nianatra amina metrametraka akora dia androany indray tsika dia hianatra mindramindra akora indray. Misy amintsika zao ohatra ny namindra le sol na keo amin'ny do na keo amin'ny ré dia mety sahirakirana. Misy moa mety hoe tsy tafavoaka mihitsy dia atoroko anao inona ny exercice atao mba ahafahanao mamindramindra tanana. Io tsy amin'ireny akora anankitelo ny anarantsika omaly ireny ihany fa misy ohatra hoe amina zavatra hafa dia ataontsika hoe ohatra ny ohatra mamindra an'izany mety hoe tsy maneno mety hoe tsy tafafindra dia inona ary ny tokony atao. Ny tokony atao voalohany dia manao exercice mamolaka tanana sy mampivelabelatra tanana ka ohatrany ahoana izay exercice izay. Voalohany atao main droite le izy. Rehetra zao ny tanantsika le ratsan-tanana anankiefatra ity 1 2 3 4 izany hoe 1 4 izay nampiasaintsika eto 1 4 1 4. Makarary tanana be iny fa 15 minutes ao anatin'ny 6 jour fotsiny no anaovanao anazy. Dia misaka. Dia misaka. Dia misaka. Tsy akijanona mandritra ny 15 minutes ataonao izay. Vita izay dia folahanao indray reto annulaire dia auriculaire lasa indray aritsika. Dia rehefa manao anazy ianao ny ahafantaranao hoe hifindra tsara ny akora. Rehefa findrafindra vitanao aingakaingana kokoa noho izany ataoko izany le izy. Raha ohatra izany ohatra izao ny vitessinao hoe dia raha mbola ohatra izany vitessinao dia aza gaga raha rehefa manindry akora raha tsy maneno na miramina be le tanana. Dia anisan'ny olonareo mpianatra rehefa mianatra dia ohatra ny akora tsy mifindrafindra dia iny ny forcenao afindra eo tsy izay ny anaovana anazy fa folahanao le tananao dia iny no mandeha tsikelikely avy eo. Izay exercice anankiroa ny ataonao dia atambatranao amin'ilay lesona inarantsika omaly dia mino fa isy fivoarana ianao raha mpitso indray tsika miditra amin'ny andro fahatelo. Raha misy amintsika moa tena te accélère le fahaizanao ianao te hita vokatra tsara kokoa ianao te azo fampianarana mifampitohy mahazo hira sy ohatr'izany dia azonao atao indrindrindrindra ianareo mipetraka any ivelany ny manao cours en ligne. Ny cours en ligne dia nataon'ny olona efa miasa, nataon'ny olona mianatra, nataon'ny olona tsy dia manam-potoana fa 15 à 1 heure par jour ihany ny ananany dia ho an'ny olona ihany koa izay tsy voatery connecta foana izay no afaka manao ny cours en ligne io indrindrindrindra ianareo any ivelany Canada, États-Unis, Maurice, La Réunion, France, Allemagne, Suisse, Luxembourg sy izay tsy voatanisako rehetrarehetra dia afaka manao ny cours io daholo isika rehetrarehetra. Dia ao amin'ny WhatsApp isika no mianatra tsotra kely tsy mandany fotoana be nefa efficace ny courtsika. Misaotra tompoko.